Faly mitsidika ny tokantranontsika rehetra zay manaraka an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny, fa eto ilay Doria dia anarana ny ramina nandrona amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no izana ifampizarana. Mbola misy milaza ny hoe sao mba diso ianao manovo-jery amin'ilay hoe fahendrena. Ohatrany tsy fiteny a, dia hoy za mamaly azy hoe tena zay mihitsy le satria ny olona anankiray raha tonga dokotera, ingénieur, professeur, commissaire, efa endry izy zay. Fa ny fomba fanatanterahana ny asany dia mbola misy fahendrena hafa ihany koa iavany amin'ny namany, ka zay le hoe fahendrena. 5 taona sy 12 volana zay nisian'ity fandaharana ity. Ary zay rehetra vitantsika dia nitahirizitsika tao anatin'ny YouTube. Adresiny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Zay ijery zany dia zay ny adresy YouTube hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Fa raha te hihaino amin'ny finday kosa ianao dia tia ny compte Facebook, atsovo fotsiny le hoe Imanovojery, andefaso invitation dia alefako aminao tsikelikely zay vitantsika. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana fa antsika mizara ny sosiny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mampara, atombo iaoreno atsarao aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM fa antsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Manolotra anareo fandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana zay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandaharana. Teny maiva leroa. Ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandaharana ity zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandaharana ity. Ambarao ny hitanareo zay matory vokoa ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy ignara. Fakasitrahana amin'ny fandaharana na fanamarinana raha misy dia nampiditsika indray le hoe teny fankahirezana. Zay indray ny fanampin'ilay amin'ny zanam-pandaharana zany. Fa mba ahafahako makasitraka anareo zay nandefa SMS taty amiko dia tononoko anareo sy ny toerana niavianareo mba ho mariky ny fakasitrahako anareo ihany koa. Riri Andranotakatra, Merika Mangapaika, Maurice Aranta, Elisette Ampasika, Mama Be Amparimahitsy, Ery Ampitsopitsoka, Zatovo Mangatsa, Gaël Ambohimandamina akaiky ny Alexia. Mazava adresy, malaza donc Alexia io Ambohimandamina. Fara Mabibikely, Zamany Be Amboromalandy kely, Mosa Abatoara, Zo Manjarosoa, Malandiabo Marombitsy, Longo Maletra io, Lalao Ambalakida, Jery Amborovy, Rosa Tsararano Ambony, Lita Tanambao Sotema, Estina Longo Maletra fa ela anao tsy navy Estina, Amparilava Katsepy, Randria Zanjesté tena longo be koa fa ela tsy eno, Pijoroa Laka Kikony, Blandine Betsina, Bernard Ambovomavo Marovoay. Zay ndray zany anareo nandefa n'ilay SMS fakasitrahana. Voavako daholy fa misy tsy voavaloko le fangatanareo fa ankiniko amin'ny tompon'andraikitra ato anatin'ny M3 zany. Teny fankahirezana. Tia moa zany tiako mba novolena mba hifankahirezantsika. Ilaina ihany le izy. Ny fandeferana, ny azafady, ny fanitretena. Ireo ny tena lesona amin'ny fiainana, mitondra fanovana mahery vaika, mampisandratra. Fa indrisy hoy vitsy mahavita azy. Feny, raha toka tsy vitanao ny manatanteraka an'ireo, dia aleo ny fanginana no mamany olana, raha sendra misy olana anao zany. Ary ianao ihany no manome ny lanjany mahanao anao amin'ity fiainana ity. Tsy ilaina olo-kafa intsony manamarina an'izany. Ianao foana, ianao mihaino anahy io zany dia fa ianao foana no manamarina hoe mampisy lanja anao eo anivon'ny fiarahamonina. Fa ianao ihany dia ampy maha olo mendrika anao. Tsy ilaina olona zany. Fa manaova ny marina. Manaova ny marina amin'ny fiainana ity. Rehefa vitanao zay dia ianao ihany
tsy ilaina fiankinan-doha amin'ny olo-kafa mba tsy hamonamonainantsika zay zany le teny fankerezana teo mialohany anarahantsika amerenantsika an'le loha-hevitra anarahantsika mandrakizay 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 ireo ny larina afahantsika mifandray raha miantso ahy ianao am'izao tsy mahazo satria za ato anatin'ny studio ato fa alefaso SMS fa voaraiko foana eto zany de mamerina ny azafady sy ny fialantsiny io amin'io anao zay tezitra io tsy ianao ny resako tsy ianao no asiko resaka fa tianana ny tsara eo anivon'ny fiarahamonina araka an'le hoe mba hananantsika fiarahamonim-pahendrena de mizara ary ny fizarako eto tsy hoe ny fananako fa ny fahafoizako averitsika tsahivina kely lay loha-hevitra narahantsika farany te de ny hoe vokatry ny atezerana eo amin'ny fiainana anisan'ny manimba ary tena manimba ny fahasalaman'ny fiarahamonina ny atezerana raha toka tsy ho voafehy am'ty fiainana ty de tsy misy olombelona tsy andalovany atezerana zany na iza ary zay manamarina hoe olombelona izy fa ny fahaizana mifehy azy no manavaka ny olona tsirairay azadino fa amin'ny fiainana zay toerany atezerana de tsy maintsy miaina ao anatin'ny fahoritsaina satria maro ny faninenana ao anatiny ateraka an'izany atezerana zany ndenge mba iarahantsika jerena reny olona faly sy tezitra reny matoa miteraka tsika tsika ty ivelany ny hafaliana mamaritra ane zany fa tsara ny ao anatiny fa toa miteraka tare ratsy aty ivelany ny atezerana de zavatra ratsy zany ao zavatra mampalahelo ao anatin'le olona ary azadino fa tsy mahalava velona ny atezerana amin'ny fiainana ka tandremo matetika indrindra am'izao fiainana iainantsika zao dia ny fifanjevona ao anatin'ny fikatsahana rena no miteraka atezerana ny fifanjevona amin'ny fikatsahana tombotsoa no miteraka ny atezerana tonga hatramin'ny fiteny manao hoe mbola ho azoko iny tsy avelako iny bako koa tsy azoko ataoko malala ny anarako za donko tsy hainy ataoko mahita izy ndraiky ty za mababa ny wala mamany mbo batataka iny maro korana maro fomba isehony atezerana zany rehetra zany ka ozay hoe ialao avako aby fa tsy mahatsara amin'ny fiainana zany araka amin'ny fomba fiteny manao hoe ny akoho ny lehibe de nitafiny volony ny vorona no manidina de iangan'ny elany ary ny olona no tafita de ny fihin'ny anjara fa aza mifanaratsy atoerana noho ny arena fa ratsy ninona tranga am'ty fiainana ty fa ny atezerana no anisan'ny mpanolotsaina ratsy indrindra ho antsika olombelona ka aza mba mangataka hevitra amin'ny atezerana zany amin'ny fiainana fa very ianao ny atezerana mitondra antsika olombelona ho jamba ny atezerana mitondra antsika olombelona ho adala ny atezerana mahatonga antsika olombelona mireare mizaozao ary tena mampanidina ny marina mampanidina ny rariny mampanidina ny hitsiny ny an'olona manam-pahendrena io aza idira ny atezerana de miala miaraka am'izay ny fahendrena ananany ka tandremo ary tena tandremo ahafantarana fa tezitra ny olona iray de zao ny vavany mandeha aloha mihoatra ny sainy tezitra ilay olona zay ka ilaina ny mitandrina raha tonga aminao ny atezerana de aleo ny fahanginana ny manome vahaolana ny olona tezitra de mitovy tsy misy valaka amin'ny olona mamo satria ny atezerana de mampiseho zavatra tsy ampoizina ary tena mampietry io atezerana io ka tokony ho fehezina fa manimba manome fahafampo fotsiny ny atezerana fa tena manakorotana zavatra maro raha tsy hiteny afa-tsy ny fanenenana tsy mahevitra ny ankehitriny ntsony fa fihiny mifanenenana ny lasa de tsy mety mandroso ntsony amin'ny fiainana tandremo ary fadio ny maneho hevitra ao anatin'ny atezerana fa na tsara aza ny hevitra
dia ny atezeranao no tena eno sy tsapa fa tsy ny hevitrao. Zay ny maharatsy azy. Rehefa tsapanao fa tezitra ianao dia mitonia ary mandinia tsara. Alaviry le toerana niseho ny atezerana. Raha vitanao zay dia efa tsapan'ny olona tsady fa manana fahendrenanao ao anatinao ao. Fa ny olon-drehetra dia tsy maintsy mandalo na andalovan'izany atezerana zany. Fa tandremo mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fahatezerana. Fa tsy maintsy tonga aminao ny fanenenana avako aby. Tia tonga, tsy tia tonga. Ary zay vitanao zay tsy maintsy lasa tantara. Zany fanenenanao zany. Nefa ny tantara tsy maintsy mitsara. Mety ataonao tsarainy, tsy mety ataonao tsarainy. Feny dia zao. Aza manorina tantara ao anatin'ny atezerana zany. Satria tsy misy olona melo-batana zany, fa zay melo-bava ihany ny meloko. Rehefa sendra tezitra ianao dia misotro rano, dia aza telona. Fa velao am-bava ao. Sady tsy afahanao miteny zay no mampankatsiatsika anao amin'ny fotoana mahatezitra anao io. Ianao mieritreritra fa anafahan'ilay olona nitezerinao. Nefa ianao indray no saziany fahatezeranao amin'ny alalan'ny fanenenana. Ratsy zany avako. Reseho ny atezeranao raha te hanana fiadanam-po ianao. Reseho ny atezeranao raha tena ho tsara fiarahamonina anao mpiarabelona aminao. Zay no narahantsika farany teo ary namaranantsika azy moa hoe tantara anankiray. Tantara anankiray entintsika manamarina n'ilay hoe vokatry ny atezerana eo amin'ny fiainana. Nisy mpanjaka anankiray tany aloha ela be tany mba anamarina amin'ny fahatanjahany fanjakana tantaniny dia nasiany sabatra maranitra be teo ambony seza fiandrianany. Ka isaka ny mipetraka na mitsangana izy dia tsy maintsy mitandrina fatratra mba tsy haratra n'ilay sabatra. Indray andro nefa nisehony atezerana izy. Tsy nahatandrina n'izany intsony ilay mpanjaka ka iny izy nitsangana iny dia nanadiny fisian'ilay sabatra maranitra tonga dia tapaka ny sofiny. Ary ny antso mafy ny tandapana izy sady nilaza fa tapaka ny sofiny. Ary namaly azy ilay tandapa hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka. Zany hoe nataony ilay tandapa lazaina takonila ilay hoe sofa tsy niainao no nanefa fa najanona ny fotsiny amin'ny fitenenana hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka. Ha! Sofiko efa tapaka, mbola fisaorana an'Andriamanitra zany koa no lazainao amiko. Tonga dia nanome baiko izy, ilay mpanjaka zany, hanagadrana an'ilay tandapa. Rehefa sitrana ny sofin'ilay mpanjaka zany, dia nanan-kevitra izy fa hitsangatsangana. Tany anaty ala tany niaraka amin'ny sovaliny. Ilay mpanjaka zany. Tamin'izay no natratraran'olon-dia azy ary ny samborindreo ary no entindreo tany aminy. Afaliana ny an'ilay olon-dia fa nahazo sakafo ary nanao fety be. Nandritry ny alina mandra-paharaina fantatra n'ilay mpanjaka fa afaliana ny andreo satria hihinana azy ireo olon-dia ireo. Rehefa divaraina nisy nahatsikaritra ny ray tamin'ireo olon-dia ireo fa tsy sofina ilay mpanjaka ary nampilaza ny namany. Niaraka tamin'izay nijanona tampoka ilay fety. Satria amin'ny fomba ny olon-dia fady ny mihinana olona sampona fa mampidodozany andreo mianakavy zany. Zay no namotsorandreo an'ilay mpanjaka. Ary fantatra an'ilay mpanjaka zany tadidiny avy hatrany ilay tenin'ilay tandapany hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka. Fa rehefa tafaverina tany an-dapa ilay mpanjaka dia namoaka an'ilay tandapany tao am-ponja. Zay no asa nataony voalohany. Zay no gadrany fa nilaza hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka fa tapaka ny sofina. Zany hoe midika fa nanenina tamin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra izy satria tao anatin'ny atezerana no nandraisan'ilay mpanjaka n'ilay fanapahan-kevitra. Mo fomba ny manam-pahefana, fomba ny manam-bola, fomba ny ambony amin'ny asa, fomba ny olom-boatendry, fomba ny olom-boafidy, manao tsirefesy mandidy amin'ny fiainana aty ka mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny atezerana. Fa manenina ny fanenenana no mandrakotra ny androm-piainana rehetra fa mitandrema ry havako aby. Mety fa tsy tsara. Zay no narahantsika farany teo. Anisan'ny karapanondro ny tanàna Texas. Texas io ko anao fa mikorana Texas io karaha karapanondro ny tanàna, identité majunga. Anao mbasako amin'ny Texas ry maka précision to le olo.
Texas dadakely ma zany eoa basy za mivola aminanao mena vokatra amin'ny fialonana eo amin'ny fiainana zay le loha hevitra rahantsika androany ary zay fa nampanantenako anareo tamin'ny talata tamin'ny zanandalo tao iny donc fialonana zany zay no arahantsika amin'ity loha hevitra ty isorantsika Texas zay efa karaha-mpanondro ny tanàna amin'ny dadakely ao tao no teraka ty hoe vokatra amin'ny fialonana eo amin'ny fiainana ty tsy zavatra foronina fa tranga hita iny anivon'ny fiarahamonina eny ny fialonana tsy manaiky an'izay maro ny lavony amin'ny fiainana no fialonana io fialonana tsy fitiavana namana tsy fitiavana havana tsy fitiavana mpifanila bodirindrina tsy fitiavana piray fiaviana tsy fitiavana piray fikambana sy ny sisa maro noho ny tsy fitoviana amin'ny lafiny maro no mahatonga amin'ny fialonana ny fialonana no mitarika ny faharatsiana zany no ilazana fa ny fialonana dia fanaratsy ao anatin'ny olombelona ao ka mila resena mila vonoina mila alevinangana mba tsy hipoitra amin'ny fiainana nefa ny maro ny manana azy amintsika any nefa misy milaza fa ny fialonana dia fahadosoana na marika amin'ny porofim-pitiavana amin'ny olona iray tsy diso zany tena tsy zany satria ny olona tiana tsy hanaovan-dratsy tsy haiko anao donc fa olo koa tianao io tsy hanaovanao ratsy ma misy milaza fa ny fialonana dia aretina tena ratsy indrindra ka ilaina fanafody aingana indrindra koa marina zany tena marina zany maro ny milaza maro ny manambara amin'ty resaka fialonana ty fa ny fandarana Doria dia zao ny azy isaoro ny olona zay manenjika anao na manakina anao amin'ny alalan'ny fialonana satria matoa izy mialona anao dia tsy mitsahatra maniry anao izy zay fa ny fitandremana ny atao misimisy eo amin'ny fiainana ka na tovolahy mirijarija azy ianao na tovovavy mafatifaty azy ianao zany hoe ao anatin'ny fahatsara-tare tanteraka ianao nefa ny fonao feno fialonana dia tsy misy ilana anao na kely azy amin'ity fiainana ity fa ianao le maty mitsangana tahaka ny katsaka ianao le maty andarana tahaka ny nifoka tonga banga na drogna ianao le maty aperinasa tahaka ny angady ianao le maty mangina toy ny otrikafo amin'ny fiainana fa tandremo ny fialonana amin'ny tranga ahitana fialonana ataon'ny mpiarabelona aminao dia tsaratsara kokoa ny mangina fa tsy midika zany fa ianao jamba fa zany fanafody voalohany atao mba hitonian'ilay fialonana satria io fialonana io dia manana endrim-paharatsiana ary na inona ny endrim-paharatsiana dia fahalemena foana zay no azo antsoina azy manana endrika fahalemena zany zay manana ny toetra io ka aleo ialana dian'izao fa ratsy raha sendra misy any aminao any tena ratsy ialao raha misy aminao avako aby ny fiatombon'ny fialonana dia mahita hevitra mampanjary azy aloha le olona manana azy fa rehefa mitombo mifatra amin'ny fialonana dia lasa mamona ary tena lasa fahaverezana any ka miafara amin'ny famonona zany iny izy io avako aby mety ny antrany azy tany amin'ny voalohany ny fialonana zany dia tambatra ny fitiavana sy mifankalana miaraka fa ny fiafarany dia fankalana faharatsiana eny hatramin'ny famonona zany iny ateraka n'ilay fialonana tena ratsy ka ialao fa tena tsy tsara ary tena manimba amin'ny fiainana raha sendra misy any aminao zay dia ialao ary azo ialana anie tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe zany hoe raha kely zany ny fanananao azy dia tonga amin'ilay fomba fiteny hoe mitsidika ny tapany mahalava tenda anao fampitombo ny alavan'ny fialonanao zay tsidika iny moka anao tsy hitanao jiaby raha iny lasa karaha lava tenda zay anao ary ny mizarany kely dia mahafoitana anao izy mifitenenana rehefa mba manontany ny mpiarabelona zany zay dia milaza fa tiako le olona misy fialonana amiko reny misy milaza an'izany
de manontany zay manakory tsara tiako mihitsy le olona mba mialona anakary fa maninona satria mba mampisy lanjany ahy eo anivon'ny fiarahamonina mako satria za mako matoy elona zao ane zany de ozy zay aminazy mety marina zany amin'ny ampahany raha toka tsy miongotra ny ainao azafady satria ny olona mialona ane tsy mamelanao amin'ny plasy raiky matoa anao fa elonany fa lavitra be ny tanjonany aminao ny tsy haheto anao amin'ity fiainana ty mihitsy amin'ity fiainana ty misy ny ratsy vintana na inona atao dia tsy fahombiazana na inona ny atao faharatsiana foana ny hafarany reny olona reny de tokony hitalao mafy amin'Andriamanitra satria nahoana satria mety misy zavatra nataon'olobe ny tany aloha tany de izy ny antifany zava-misy zany amin'ny fiainana avako aby ela za lalo isaka kila raha ataoko lalo karaha tsy mety to za lalo manao kabary karaha ty tsy mety to za mivadika amin'ny raha karaha ty tsy mety to de hoy zay torohevitra mitalahoa mafy amin'Andriamanitra talahoa mafy amin'Andriamanitra satria matoa tsy fantatrao mihitsy ny hoe inona ny mahatonga an'izay de mety sy avy aminao akory anie fa zay le zavatra nataony fialonana mety zavatra niteraka zavatra ratsy ny olobenao tany zay tsy fantatra tao de ianao no atifany ary zay ngeny tokony anaovana ny tsara amin'ity fiainana ty tsy ho anao foana fa ho an'ny taranaka koa araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza ny ato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato zay nge nametrahantsika an'izay teny filamatra zay amin'ny fiainana na misy fahombiazana aza aleo tsy mba mirearea fa tena manao torimaso mipiso no mpialina amin'ity fiainana ty fa tandremo raha mba azo atao de ifaliana any anatiny any fahombiazana azo mba tsy ahitan-doza misy io toy ny poketra tsy misy vola ka sady manavesatra sandry no rearea ivelany ary mahafaty ny tena izy olo iny mahita na mivimbina poketra iny ambara misy rany nefa ny anao ny angala forme to farany ny ainao mihitsy manefa ary aza mba ny fomba ratsy ny hafa noho ny fialonana no animbanao ny atsaraponao sy ny filaminana anatinao zay ao anatinao ao nefa mora-pitenenana zany fa mafy ny fiaretana amin'ny fialonana ataon'ny olona amin'ny tena io mafy tena mafy nefa ny vokany kosa tena ananana fahasoavana ananana fisandratana ananana fahasambarana araka n'ilay fiteny soratra masina moa zany mba raisinay foana na tsy de mandala manahoana zay ny hoe sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa izy no anana fanjakany lanitra mba nijereko tena nijereko zio Matthieu 5:10 raha mba teanoy ianao fa maro ny sambatra ao anatiny ao ny fialonana dia tsarovo fa fahalemena eo amin'ny fiainana ny olona nge raha ohatra ka idiran'izany fialonana zany misy fahalemena ao anatiny tokony fiezana no atao raha misy tsara vitany namanao amin'ny fiainany fa sanatria tsy fialonana azy atraminy aminonao ny ainy tsy tsara mety fa tsy tsara nefa zadiny fa mbola ivaly aminao ny raha tsy jiaby vitanao amin'ity fiainana ty satria zay nafafinao tsy maintsy jinjainao eto zay nambolenao tsy maintsy hotazanao eto tianao zay tsy tianao izy zay le fiainana matetika velonako zay koa raha samyzay foana mamafaza voatsara amin'ity fiainana ty avako aby satria amin'ny fiainana aleo mitanondrika toy zay hitsangana ho afa-baraka amin'ny tsy mety atao toy ny mahazatra moa dia asitsika tantara kely ho fanamarinantsika n'ilay loha hevitra hoe vokatra amin'ny fialonana amin'ny fiainana ty lay tantara kely anankiray nisy mpinamana roalahy zay mpinamana hatramin'ny fahazaza izy ireo
firay tanàna koa moa dia nanao fanambiny hoe ndao isika ilofo mafy amin'ny fianarana dia ampivoatra n'ity faritra misy atsika ty tena nametraka fanamby tsara izy mirahalahy reto nefa samy mbola kely noho ny vakivakim-piainana nefa dia tsy afaka nanohy fianarana ny ray tamin'izy roa lahy reto noho ny fahafatesan'ny ray aman-dreniny fa ny ray ihany no afaka nanohy ny fianarana fa ilay tsy afaka nanohy dia tena nanao zay azony natao teo amin'ny tanànany namboly ny ompy ary tena ny roborobo be ny asa fiariny tonga hatramin'ny fahatratrarany atao hoe asa mifamelona zany ny asa mifamelona zany moko ny hoe fiompiana omby no azahoana zezika ambolena ary ny fambolena no azahoana mahazo sakafo ny biby zay ompiana io le tsony vazaha hoe revolvine teny anglisy moa izy io fa io ny tena malaza am'izao nandroso ary ny atsara ny toekaren'ny fiarahamonina tamin'ny ezaka nataon'le anankiray tsy navita fianarany nampisy asa sy karazana hoe fitariany ohatrany hoe nisy fitaram-pitahafana nataony tamin'ireo tanora marobe teo an-tanàna fa ilay namany kosa dia tonga tamin'ny sehatra ny mahampitsabo docteur tamin'ny fianarana zay nataony rehefa tonga ny fahalebiazana dia nizara lohany lalam-piainan'izy ireo ndre andro nisy fifidianana hitondra tanàna tao amin'ny tanànan'izy roa lahy io dia nisy nanolo-kevitra nanosika an'ilay iray mpamboly mba hilatsaka ho fidiana satria hita maso ny ezaka vitany tamin'ny asa fanandratana ny mpiarabelona taminy indrisy fa ilay namany be fony fahazaza zay navita fianarana ka lasa ho mpitsabo nampielony hoe asa ilaina nahita fianarana io fitondrana tanàna io ka tsy mety raha toa ka raha ianona le tsy nahita fianarana zany le tsy nahita fianarana zany ny raisin'ilay tsy nahita fianarana amin'ny fijery miabo lay teny namany dia tsy netiny rotsaka izy fa le namany no nasolo ny toerana azy la nysoma tsara le namany tamin'ny asa tamin'le fifidianana indrindra fa izy mihitsy ny nanolotra azy ka nefany tokony ifanasoa araka an'le fanamby ny fanaovan'izy roa lahy kely tamin'ny fon'izy mbola kely indrisy fa lasa fitsipika ny maizina sy mazava zany hoe fitsipika ny nahita fianarana sy mivahoaka malagasy no nisy ary tena nivadika tamin'ny naman'ilay nahita fianarana tonga hatraminy hoe fikatsahana taratasy momba ny asa vitan'le namany tsy navita fianarana ary tokony atao manara-dalàna daholo ny zavatra misy eto any farany dia tsy niarina le namany tsy nahita fianarana satria maro ny sakana be da be ny tahaka zany any amin'ny fiarahamonina any indrindra fa ny any ambany vohitra zay olona manitsy zavatra atao zay olona manao ny mety renindray ane nososen'le nahita fianarana dia lasa ohatrany hoe fiarahamonina ny maizina sy mazava ny fitsipika ny nahita fianarana sy mivahoaka malagasy tandremo ary tena fadio ny mivadika amin'ny namana ka manovany lalàna sao tafitohina any aoriana any vavaratsy no mandrava fihavanana fa izao noho izy ary tokony atao amin'ny fiainana raha toko tapaka raha volany mitongilana dia zay tsy mety arenina zay ny zava-dehibe amin'ny fiainana eo amin'ny fiainana no akana lesona ary zay no natonga hoe fiainana fianarana misy manko ny olona efa mieritreritra fa tapaizana na inona ny saranga na inona ny sehatrasa na inona ny toerana misy fa raha mbola velona dia mipetraka foana le hoe fiainana fianarana tsy maintsy mianatra na ho avako abe satria zao ni azavaiko misimisy ny amin'ny fiainana misy olona mieritreritra fa ny azo foana ny mety ny azo foana ny tokony atao nefany matetika ny anaovan'ny zavatra dia amin'ny alalan'ny fialonana tsy zavatra tena
mahatsara, tsy zavatra tena mitondra fahatsarana fa zavatra mitondra fialonana. Ity ny torohevitra meko antsika rehetra. Anisan'ny fanetry be nyity firenena iainantsika ty ny fialonana, ka ilaina amin'ny mahafantatra hoe iza ny mpialona. Zao ny torohevitra meko anareo. Amin'ny fiainana, io antsika anatin'ny fiarahamonina any io mitovitovy ny lalitra sy ny fandrama. Ny lalitra, io de le olona be fialonana. Ny fandrama, io le olona mpitarika anao amin'ny tsara. Azavaiko. Ny lalitra, misy fomba mampanaony. Ny lalitra io tsy maintsy mandeha amin'ny maimbo. Ny lalitra io tsy maintsy mandeha amin'ny maloto. Ny lalitra io mahafaly sy mahasoa azy ny olitra. Zay nge mahatonga ny olona rehefa mivarotra sakafo hoanina de saromany so de mba hipetahany lalitra, satria lalitra tena ray fihavanana amin'ny loto, amin'ny maloto, any amin'ny fako. Zany ny fomba. Ka raha misy olona any amin'ny fiarahamonina any hitanao fa mitondra anao amin'ny lalam-paharatsiana, mitondra aminao amin'ny zavatra tsy mendrika, de lazao fa lalitra izy ary iny le be fialonana. Fa ny fandrama, io tsy maintsy mitondra anao amin'ny zavatra mamy. Lôzika mpiainana zany. Hitanao foana, rehefa mitaraina aminazy ianao, zao sosikevitra am'zany leroa, zao ny tokony atao am'zany leroa. Mamorona papiny izy mba hifanotofany namany. Mamorona papiny zavatra mamy izy mba hifanatrehany amin'ny namany. Zany ny antsoina hoe olona mpikatsaka ny tsara, olona mpikatsaka ny soa. Fa io miavaka, tena miavaka eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ary zao tsy vitany fikatsahana an'ilay hoe mandeha amin'ny ratsy, amin'ny maloto, eny hatramin'ny olotra. Ny lalitra fa zao. Ny lalitra ty tsabatsabaka hony ny maty manafotoina. Satria zay ny tsabany tsy azonao hanina, ny fatiny tsy fandevina, ratsy zany anatena ohatrany hoe anetanako atsika mianakavy mba hiala amin'izany fialonana zany fa tena ratsy. Satria ratsy tahaka ny lalitra zany atao hoe fialonana zany. Ary io hitataratra, ianao zany rehefa lehibe tsy maintsy misy tantara. Ny tantara tsy maintsy mitsara. Tsy misy olona anankiray tsisy tantara zany rehefa tonga taona ohatra. Hay, tamin'ny ray anina anao an'izao nisy an'izao. Ray anina zao. Io haitsika jiaby any. Ata izy amorona, tantaranazy mipetraka foana. Avy nataontsika tamin'ny loha hevitra taloha teo zay. Hoe raha mba tonga fotoana ny hafatesanao, satria rehefa tonga amin'ny fiereta-tory, resaka ny olona maty iny foana amin'ny fiereta-tory eo. De lesona nameko tamin'izay de hoe mba mipetrahanao amin'ny toeran'le maty, de inona ny resaka mba tianao atao aminao. Raha tonga zany fotoana zany sanatria ny vavana diny lela. Fa niza manao tahaka ny tantely. Na ho faty aza, mamela mamy. Mora pitenenana zany. Ary eo ny saky ny lalitra mihitsy ny miteny hoe mialona anakay fandrama io. Azafady am'le fimeza. Satria efa zay ny fombany. Mitarika anao anatin'ny ratsy, mitarika anao anatin'ny maloto. De tonga amin'ilay fomba fiteny lazaiko teny hoe ny lalitra ty tsabatsabaka, ny maty manafotoina, ny sosainy tsy fihinana, ny fatiny tsy fandevina, ka tena ratsy fa elao. Boribory ny amin'ny valo. Tapitra amin'ny fotoana antsika.